Manolotra ny arahaba tompoko. Ny varatra aza namaritra ny toetrany androntsika tanatin'ny 2 andro manaraka mazava ho azy ny varatra aza dia mamafy rivotra maina sady mangatsiatsika indrindra ho an'ny faritra varatra Atsinanana afovoany Atsinanana mety hitatra hatramin'ny ilany Atsinanana ny atitany. Maripana araka izany tsy dia misy fiovana firy fa manomboka amin'ny zoma ho avy izao no isy fiakara misongadina maripana ambony indrindra ho an'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Amin'ny zoma aza ihany dia iamalefaka miandalana ny varatra aza noho ny fanatonana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao ka miandrandra orana indray ny any amin'iny tendrony atsimon'ny nosy iny amin'ny zoma izay. Ny aty amin'ny ilany andrefana ihany koa dia isitraka orana tandrifin-drahona indraindray. Raha ny vinitsy ny andro amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny Antsipiriany dia mety ahazo orana ny voamaraina ny any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany ary ny ilany Atsinanana ny atitany. Ny faritra hafa indrindra ao an'ilany andrefan'ny Madagasikara sy any amin'ny tapany atsimo iny dia ibahan-toerana kokoa Ngabe Masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia mbola hijanona andrahona hatrany aloha amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny atitany. Ny faritra hafa dia ny masoandro mibalika hatrany no saika ibahan-toerana. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 8 hatramin'ny 4 degré ho an'ny atitany, 12 hatramin'ny 3 degré ho an'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 4 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ananky hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Raha ny vinan'ny toetr'ny andro ny alakamisy kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny faritry Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahona mety arahana erikerika manify kosa indraindray ho an'ilany Atsinanana ny faritry Sofia, mihazo amin'ny faritra Alaotra Mangoro ary Vatovavy. Ny ilany Atsinanana ny atitany dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia heverina andrahona mety enerjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny atitany ny faritra Atsimo andrefana, ny morotsiraka ny faritra Menabe sy Melaky. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 4 degré zao ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 14 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Eo amin'ny 5 na 9 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky sy Betsiboka. Andao faranana ny vinan'ny toetr'ny andro amin'ny zomary izay dia noho ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ao dia miandrandra orana indray ny any amin'iny tendrony atsimo Madagasikara iny, zany hoe amin'ny faritra Androy sy Anosy. Isy orana malefaka ihany koa ny voamaraina any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ao aorian'ny ny zavona na zavy tamin'ny maraina amin'ny ankamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia isy fiakara misongadina aloha ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany, mety ananky hatramin'ny 20 degré zao zay any Avakinankaratra. Ny maripana ambany indrindra kosa dia manodidina amin'ny 9 degré. Ho an'ny morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré eo ny maripana ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 14 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky, Menabe ary Betsiboka. Izay no mahakasika ny toetr'ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotanao indray ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia nahitana fidinany kely ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo nandritra ny faran'ny herinandro lasa teo. Saika manodidina ny fetrany MS avokoa ny rehetra voaray. Raha mandrafitra ny toetr'ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ao amin'ny antonony ny tahan'ny falitony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinan'ny toetr'ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.